fa anisany zava-baovao hontranga zavatra nalaza tamin'ity androany ity zany ny hazakazaka natsoina hoe solidarité course de la solidarité course pour la solidarité féminine zay raha marina no ny antson'ny mpikarakara azy ny mpikarakara moa dia ny fikambanan'ireo atleta izay efa nisolo tena ny Madagasikara tamin'ny lalao olimpika na ny Amao izany. 20 no mpandray anjara ho an'ny lehilahy ary 20 ho an'ny vehivavy izay no andray anjara tamin'ity faninana ity tafiditra amin'ny fankalazana ny andron'ny vehivavy ny 20 marsa moa no nikarakarana zareo Amao ity faninana ity natanjaka ry zareo avy eo amin'ny Zandarimaria sy zareo avy etsy mpamonjy vona eto tsara lalàna tamin'ity faninana ity. Ny lehilahy zany dia mpamonjy vona no laharana voalohany ary teo amin'ny vehivavy dia ny Zandarimaria ho an'ireo andrim-panjakana ho an'ny orinasa kosa dia ny DHL no nandrombaka ny laharana voalohany. Ny ekipan'ny Zandarimaria no nandrombaka ny laharana voalohany teo amin'ny andrim-panjakana ary ny DHL kosa teo amin'ny orinasa tamin'ilay hazakazaka kosa pour la solidarité féminine sokajy zazavavy. Iry zareo Amao fikambanan'ireo atleta efa niatrika ny lalao olimpika no nikarakara ity faninana ity. Nisy ekipa 20 no nandray anjara ho an'ny sokajy vehivavy, 10 no mpiazakazaka ao anatin'ny ekipa iray. Ho an'ny teo anivon'ny andrim-panjakana dia nazava ny fandresen'ireo vehivavy zandary izay azo lazaina fa dia natanjaka hatramin'ny farany namita ny 5 kilometatra faingo 200 metatra 12 minitra sy 20 sekondra no nanontany izany. Vao efa 100 metatra fotsiny nanomboana ny fidinana voalohany ny kianjana Larby dia efa nisitaka ny zandary izay efa nisy elanelana teo amin'ny laharana faharoa. Ho an'ny andrim-panjakana ihany koa dia ny ekipan'ny ministeran'ny fanatanjahantena no nahazo ny laharana faharoa 9 minitra 17 sekondra ary teo amin'ny laharana fahatelo ny ministeran'ny hydrocarbure 20 minitra sy 20 sekondra. Teo anivon'ny orinasa kosa indray dia ny ekipan'ny DHL no nandrombaka ny laharana voalohany 20 minitra sy 15 sekondra
ary ny aro voalohany no nahazo ny laharana faharoa 20 minitra sy 7 sekondra ary ny groupe assiste no nitana ny laharana fahatelo 20 minitra sy 15 sekondra. Teo amin'ny sokajy lehilahy kosa indray izay nahitana ekipa 20 no nifaninana no porofindry zareo mpamonjy voiny avy eto tsara lalàna na zareo pompe zany fa manana mpamonjy voina matanjaka sy aingam-pandeha izy ireo. 17 minitra 20 sekondra no nandrombahany pompe ny laharana voalohany tao anatin'ny hazakazaka fampitoy ity. Inona tena hitanao hoe tombony ho an'ny pompe tamin'ny andro any? Tombony an'ny pompe dia ny fanomanantena, ilay fotrana atao isan'andro sy efa ao anatin'ny service ihany koa ilay fotrana isan-kerinandro. Natombo teo amin'ny tanjaka sy ny atanyrana ary zareo mpamonjy voina. Ny ekipan'ny semigama kosa no nandrombaka ny laharana faharoa izay tsy dia ny fanalavitra loatra tamin'ny voalohany 20 minitra 17 sekondra ary ny laharana fahatelo dia zareo avy eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra.